Alleluia. Saotra ny Jesosy tsika fa saotra n'Andriamanitra tsika fa tafavoso indray eto amin'ity toerana ity a. Saotra ny mpanompon'Andriamanitra koa tsika nitarika teo a matoky a fa efa mahazo ny anjarantsika tsika. Eo nikaikinao hoe tsy tanjona le zavatra ny teneny teo zany le ohatrany hoe le zavatra azony tsy tanjona le izy fa vokatra, teny hoe vokatra mifankatoavantsika ny tenin'Andriamanitra dia misy le izy lasa tangible le izy. Izay koa ny zavatra ampianarintsika foana amin'ny resaka hoe eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia tokony misy vokatra mihitsy azo tsapahitanana amin'ny fiainanao rehefa mivoaka etsy ianao. Ary le vokatra tsy hoe hitan'ny olona maso dia azo tsapahitanana fotsiny fa ianao mihitsy ny afaka mireproduire an'le izy any amin'ny hafa ihany koa. Teny mikaikinao izay ny antony sekoly. Jesosy mihitsy no miteny fa torio ny teny ozy izy dia former des disciples, enseigner-les. Ny akabeazan'ny olona nefa dia maika foana, maika inona ny misy eny aminao Andriamanitra, inona ny misy eny aminao Andriamanitra. Raha miteny ianao hoe lovanao, raha miteny ianao hoe anao ny tany aman-danitra dia maninona ry ahako ny ao anatin'ny aretina, ao anatin'ny tsy fisiny. Tena akaikinao zay zao le tsy fa zay zao le incrédulité zay. Teneny akaikinao zay incrédulité zay. Dia ny tenin'Andriamanitra nalefa mba hanongotra anao anatin'izay tsy finoana sy incrédulité zay. Satria ringana ny oloko no tsy misy fahalalana. Maninona moa tsy vitan'Andriamanitra hoe tonga dia manala anao any amin'ny toerany mahantra, tonga dia any amin'ny narobiligety ary tsy mahateny eo anatrehantsika tsirairay avy. Fa tian'Andriamanitra mihitsy tsika tsy fantoka any amin'ilay arena hoe ohatrinona aminay moa zany zao ny raha tapeny fortune tsika fortune du monde dia izy indray ny manan-karena indrindra amin'izao. Les Mexicains ve sa les Américains sa les Chinois sa les Russes. Ianao le izy tena akaikinao ianao le izy. Aveliko any a fampidirana kely le izy. Tamin'izaho vao tonga taty dia nahita tao anaty interview an'i Pinot milliardaire. Dia nisy ny teneniny tamin'le tsy dia tadidiko tsara intsony le izy fa reformuleko le izy ohatrany hoe nanontany le mpanao gazety métro hoe ianao moa zany afaka mahazo ny zavatra rehetra ohatrany du genre ohatr'izay le izy fa tsy le question tena izy le izy fa efa ela be koa le izy efa 10 ans passé dia tsy tadidiko intsony. Ohatrany hoe ianao zany manana ny zavatra rehetra dia ozy hoe eno izy izy manana ny zavatra rehetra afaka mividy ny zavatra rehetra fa misy zavatra anankiray izy tsy ananako. Misy zavatra anankiray tsy ananako. Tena akaikinao zavatra rehetra nefa ny anananao. Ianao mety maniry zavatra be da be ohatrany amin'ny Pinot, izy mahay mividy ny zavatra, mahazaka ny zavatra rehetra ny volany satria milliardaire izy. Fa misy zavatra tsy hainy, misy zavatra tsy vitany. Misy an'izay zay, PAX, tsy ananan'ny olona ary tsy vitan'ny olona, vidiana mihitsiny io. Tsy vita, vidiana io e, tsy vita. Ny olona mieritreritra matoromamy be zany tena ao am-pe. Zany mahatonga ny dokotera, zany mahatonga ny pharmacien namorona produit anankiray, pilule ny anarany, inona ny anarany? Pilule mampatory somnifère. Dia ny olona mieritreritra hoe ndry tena any amin'ny lanitra fafity. Tsy any amin'ny lanitra fafity le vatany matory fa le esprit tsy libre. Le âme mbola emprisonné ao anatin'ny corps enveloppé. Ianao miteny tena soa ihany fanatorana izy, sambatra ery izy. Fa vao avy eo izy tonga dia tazominy daholo indray ny problème miverina daholo. Satria devoly le izy, satria oppression satana le izy dia tsy afaka mihitsy le olona. Nareo mieritreritra fa milliardaire rehetra eny tena matory tsara daholo izany mahatonga an'zareo tsy maintsy satria betsaka le vola dia raha ohatra izy ka tsy ao amin'ny tompo moa dia tsy maintsy misy garde du corps, tsy mahazo manao ny fanaon'ny olona rehetra. Rehefa mba te-hinana glasy tsy mba mahazo mividy glasy ery an-tsena ery fa tsy maintsy any amin'ny endroit spécial vao mina glasy. Matory tsy maintsy any amin'ny endroit spécial vao matory. Tsy afaka mba matory aramarika izay tiany. Vao mandeha any amin'ny plage dia tsy maintsy misy paparazzi maka sary, tsy mba libre mihitsy ny tena akakinao hoe ianao libre. Ianao te ho hanana fiainana ohatr'izany nefa ny zareo tena stressé reny olona reny, stressé. Zao mahatonga zareo nanjanany ara
lasa tsy mananjanaka ny sasany satria stressé hatramin'ny corps ny olona rehefa stressé dia bloqué daholo ny zavatra rehetra ay ny satanany bloqué ny fiainanao io amin'ny zavatra tsisy dika eny zany mahatonga ny zavatra tsy mananao foana tsy mankany amin'Andriamanitra izy foana izy misy zao ny afaka atao in vitro io bon ndao i commande inona atao volony blanc ny jeu atao gris atao kambana ok alefatsy fotsiny demande any Italie dia makany avetivetika dans 9 mois tsika miona dia mivoaka eny amin'ny gazety voici amin'izay avy eo gala etsetretra hoe miteraka kambana dia ohatrany hoe faly be ny olona ay sambatra ery zao reny zanaka ireny zanaka tsy faniriana kory le izy fa zanaka namboarina tadidio tsara fa ny firaisan'ny lasa ny vavy ao anatin'ny fitiavana dia mamoaka génération avy ao anatinao vokatry ny fitiavana fa tsy vokatry ny fidehadiana le izy beta be ny célébrité ny reto ka tena tsy faniriana kory tsy faniriana kory le zazy lasa anaovana produit lasa produit commercial ny zanaka satria zay ny tedavy monde any keo ino ny zanaka gampiterateraina be mila miova ny fisainantsika ary zanak'Andriamanitra aza maniry zay ny tenentsika teo ny ingaky teo tsy tanjony reny fa vokatra avereny hoe tsy tanjona fa vokatra ianao reo vao manana tanjona ny anakarena dana vakio tsara ny boky ny tenen'ny Paoly any amin'ny epitatra anary tsara reny tia reny reny ozy izy fa mifototry ny fahotana rehetra dia fitiavaka rena fitiavam-bola lasa misy convoitise eo anatinao lasa mikove convoitise ianao lasa milatsaka anatin'le péché ianao zay ohatr'izay fa raha ohatra le izy ka satria ianao mitady an'Andriamanitra tian'Andriamanitra tady le justice manitsy ny fiainanao anao mba miala ao anatin'izany hoe fiainan'izao toy zao zany dia lasa mivoaka ho azy zavatra ohatran'izany tsy tedavina averenindreo hoe tsy tedaviko zany vokatra zany zay le mahatonga an'le izy nazavainy tatilanyzy teo mahafinaritra mihitsy zay le izy grâce le izy grâce immérité le izy faveur immérité le izy fa tsy hoe zazako za kosa ve fa toute l'après-midi any samedi hoe efa eto foana dia tsy mahazo kosa tena akaikinao vao mainka anao tsy ahazo ininona mihitsy tsy marina le izy ka satria inona ny tediavinao eto inona tediavinao eto Andriamanitra famarinana ny présence de Dieu zany ny tediavinao sa le za koa mba te ho raha vao te ho anao maky anao mitiny satria ny te hanandratra ny tenanao anao te hampiasa an'Andriamanitra ianao zany mba hanandratra hoe mba asehoy amin'izay Andriamanitra izy Andriamanitra tsy mbola en accord fotsika anaka ho izy tsy fa rehefa en accord dia asiny vokatra amin'izay ny fiainanao dia manitin'olona ianao dia manitin'olona ny fiainanao dia manitin'olona ianao dia hoy izy Andriamanitra zay le but fanaradalana mota faradalana varora tsy efa fanaiky ok ary zao ny promesse koa ok ary nanatanteraka ny anjaranao ianao za koa manantanteraka ny anjaranao alléluia namaky ny psaume 103 tsika miditra lalindala tsika ao anatin'ity école ny guérison ty tena akaikinao mananambara foana Andriamanitra mananambara foana mahagaga mihitsy verset efa mivakitsika impolo manjato sy arivo sy ray ala sy rotapitrisa sy ray tsy haiko fa milliard de fois tsika namaky fa mbola manambara secret ao anatin'ny psaume ny David io foana hoe ahoana ary ny nahafantarany David natakarany David an'izany hoe que tout mon être loue l'Éternel sans oublier aucun de ses bienfaits car c'est lui qui pardonne tous tes péchés aux izy tous tes péchés verset 3 zay c'est lui qui te guérit de toute maladie rehefa miteny ao anaty baiboly hoe toute tena miteny aminao fa mino fotsiny ihany tena mino fotsiny ihany tsy araka le fomba fitenin-davalo izy fa le fomba tenenin' Jesosy hoe zay raha mino fotsiny ihany mino fotsiny ihany zavatra takinany aminao dia mifinoana tena akaikinao finoana dia ray sonoty ny fahavalon'ny finoana dia tsy finoana crainte doute zany hoe mametry misy zavatra mbola misy maizina ao anatinao Andriamanitra efa manao an'le izy tout blanc dia ianao mbola misy point mainty kely iny point mainty kely iny miteny anao fa iny sakana iny sakana tsy ahitanao voninahitra Andriamanitra Kristy Jesosy
mino fotsiny any mino fotsiny any vita be ny olona tonga eo amin'ny fanatrehan'andriamanitra tahaka le Matthieu 5 le nlatsika teo a hoe nanam-pinoana izy hoe eto Betesda misy an'izany miracle zany fa rehefa hoavy fotoana ka kitihan'ny anjely le rano zay olona tonga voalohany ao a dia zay mahakasika an'io rano ao dia mahazo fanasitranana 100 isan-jato teny hoe 100 isan-jato nisy fotoana tsy nirahan'andriamanitra le anjely fa izy mihitsy nidiny ary rehefa nidiny izy tamin'ny alalan'i Jesosy a dia niteny directa mihitsiny hoe teo sitrana va ianao ny akabeazan'ny olona dia ohatrany nataon'io rangahy io dia hoe kaikinao tsy hoe tsisy finoana izy matoa izy 38 ans mipetraka teo ampoitra ny farian'ny Betesda finoanao mbola kely tena finoana zany a 38 ans fa zavatra ny tantarainy dia ozy izy tsy mba misy olona mitondra ire amin'ry rano ry mihitsy zay ny tantarainy ny Jesosy zavatra question simple tena teo sitrana va ianao dikan'izay raisinao ananan'i Jesosy le capacité deux fatany zavatra mahazo an'le rangahy zavatra ilain'le rangahy fatany zareo tsara hoe différence an'io rangahy io sy ny Bartimeo ny kiky Jesosy zanaky Davida Jesosy zanaky Davida inona ny ilainao ny amparitana masoko mba rehefa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tonga dia teneno le izy azahodina Andriamanitra nanamboatra anao teneno Andriamanitra nanamboatra ka raha ohatra hoe misy marary eto aza tenena misy taona rehefa mihinan-kanina hitanao dia ohatra mahatsiary misy sakafo mihodina ty tonga dia tenena ato le marary teneno Jesosy ato le marary raha ohatra any amin'ny toerana tena ataoko hoe intime izy teneno fa tsy manino teneno bitsibitsio fa tsy higaigana koa aloha dia teneno le izy fa tsy hoe le izy ne sarisary fotombe le izy ain'Andriamanitra hitany io matoa Jesosy ny teny teo sitrana va ianao dikan'izay ainy no manasitrana izy anana n'le puissance anana n'le capacité ary vitany tanteraka manao an'izy 100 isan-jato mihoatra lavitra aloha le vitan'le anjely tery le anjely zany tamin'io fotoana io tsy nahazo nidiny hoy izy Andriamanitra toi aussi ange apprends teneny koa le anjely jereo ny nataon'i Jesosy nanamakivaky teny amin'ny anina rehetra teny tsisy nafantatra Jesosy tsisy nafantatra mihitsy tamin'io toerana io na io rangahy io fantatsika tsara ny tantara taty aoriana rehefa niteneny hoe raisy fanasitrana débutant fandrinao dia lasa amin'izay ianao mandeha dia tratra'le olona izy avy eo dia tratrany faritry eo dia rehefa izy ahoana nanaovana an'ity dia ozy nisy olona nitenena fotsiny hoe batant fandrinao dia lasa nandeha zay ny navaly tsy niteny izy hoe i Jesosy na le olona le nampianatra tary na irabi zao tsy hainy akory dia nefa ianao ampahafantarina an Jesosy isan'andro mamaky amin'ny ten'Andriamanitra isan'andro mivavaka isan'andro dia maninona ianao tsy tonga dia mahazo 100 isan-jato androany azotsika le izy maninona tsika tsy tokony misitraka 100 isan-jato raha misy marary eo amin'ny fiainanareo dia tadidio tsara fa vitan'Andriamanitra io ndao hoe arkiteny vitan'io aza tena mitenanareo ho atsika efa hoe mametra tanany sy mivavaka amin'ny marary tena aza mba manaky intimidena eta hoe io fa ohatrany tsisy ratso le olona izy ianao mariny ty ray tsangany eto io le olona tena efa bilika be ny tongony na ny tanany na masony efa tsy haiko mivadika ty zany tena mariny ty ianao hoe ametra tanana en bonne santé ohatrany taty ohatra izy ary efa en bonne santé dia hoe izy ohatrany zao etany zao any ery amin'le tan'le olona ary amin'ny eo ambonin'le lit de mort mihitsy zany mais non matoa izy eo ambonin'le lit de mort efa lasa zany le olona efa tokony andeha ho any amin'ny fahafatesana fa ianao manana an'le fiainana mila mametra tanana mba hahatonga azy en bonne santé tahaka an'izao indray ka dikan'izay tsika kristiana tokony tsy mijery amin'izay ivelany mihitsy hoe ohatra ny ahoana le tahan'le olona satria tonga dia miparalysé amin'ny foanao io raisinao zay teny ndraikinao miparalysé amin'ny foanao io zany no mahatonga ny fanamasina amin'ny teny amintsika aza mandeha par la vue tsony fa mandeha par la foi isy mpanompon'Andriamanitra zay sy misy vigole sory fa efa nitantaraiky taminareo le izy
dia nalaina izy tamin'izany tsy mba afaka hoe mba mitelefona na ohatrany hoe mandefa Skype na ohatr'izany zany fa tsy maintsy mise déplacé. Dia nandeha tany izy niaraka tamin'ny mpanompon'Andriamanitra anankiroa. Tonga dia le mpanompon'Andriamanitra roa nandeha le voalohany mivavaka dia izy tonga dia kivy be satria izy apôstôly finoana zany le sy misy Microsoft kivy be izy. Ino koa azy za mivavaka zany dino izy nareo vao tonga teo amin'le fandrin'le ramatoa efa taolana sisa taolana mifonototra sisany teo dia efa le olona mitanatana vavy reny. Dia tonga dia zao ny zavatra vavaka nataon'le voalohany mametraka ny ankohonany eo ampelantanan'Andriamanitra hoe mba tsy ho douloureux zany ny cœur tsy hitazona alahelo ny zavatra ohatr'izany. Tonga dia izy mangina dia nahilona le mpanompon'Andriamanitra voaloha ao vavaka ny anankiray vavaka ndray ny anankiray mbola mitondra manginona reo izy izy inona nataony nalainy le fiolidule tonga dia nitaingena mihitsy le ramatoa taingena teo ambony lohan'le ramatoa teo amin'ny anarany Jesosy mitsangatsangana tonga dia mipitika ohatran'ireny izay mihitsy le fitantara no anatin'ny témoignage mipitika teo ambon'le fandriana le ramatoa dia lasa nitsangana lasa nisasa nandro tsy nirana piny dia lasa niteny hoe andalinareo miandra any ambany fa hinan-kanina amin'izay ohatr'izay zay foi zay audace zay ilaitsika tsy mijery an'le etan'le olona hoe raha ianao zany tonga dia transportena any Betesda zao hoentin'ny fanamasina amin'ny andron'i Jesosy tsika tsirairay avy io mahita ny etan'ny olona eo eta resaka fizika mihitsy tao Betesda firy tamintsika ny navita nametra tanana aloha tsy aloha tsy tonga dia nazary tsy hanangan-tanana satria le situation tena kritika be mihitsy ny zavatra nisain'i Jesosy nefa n'izy nanatona olona anankiray efa nalemy 38 ans dia ozy izy teo sitrana va ianao androany ianao hoe mahafantatra an' Jesosy io mbola mametraka an'izany foana izy teo sitrana va ianao teo sitrana va ianao tsisy tsy vitan'Andriamanitra zany rangah tena tsy misy impossible zany ny guérison de tadito ny guérison divine ao anatin'ny rédemption package tena hoe package zany hoe package anankiray ohatrany hoe raha mividy caméra zao anao ao anatin'io sac anankiray io dia misy fil ao misy batterie ao misy chargeur ao misy ny tsy haiko misy karazana misy micro sy ny karazana fa tsy hoe mividy cam ianao dia tsisy micro mividy an'le cam ianao dia tsisy chargeur tsisy batterie ohatr'izay mihitsy le izy guérison divine la guérison divine fait partie et dans la rédemption mihitsy ao anatiny rehefa namaky sika teo le psaume 103 teo tsy mialo eo tsika androany 2:6 io dia hitatsika eo zany raha araka voatenin'ny mpanao salamo teo dia azotsika tsara mihitsy fa ny fahotana sy ny aretina dia vokatry ny arbre anankiray le péché et la maladie sont deux fruits de même arbre voalohany indrindra aloha zany ny péché sy ny maladie ireo koa dia hitatsika koa fa associé foana reo miara-miasa reo le verset 3 zao vakitsika kely anay c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités qui guérit toutes les maladies niaraka le izy ao anatin'le verset péché sy ny maladie miaraka miara-miasa reo ozy tsika zay hoe tahaka ny soavaly anankiray dia ny rainina anankiray péché ny rainina anankiray maladie ny rainina anankiray souffrance ny rainina anankiray douleur dia inona mitarika amin'ny fiainan'ny olona ety amboniny tany dia rehefa vao tsy mifanena amin'le mpamonjy izy rehefa vao tsy tapahany iny raina iny tsy libre mihitsy ny olona anankiray rehefa vao tsy liberena n'iny rainina ny souffrance sy ny douleur ny péché sy ny maladie ianao dia tadidio fa ary amin'ny farany ary misy antsana atao hoe mort tena hoe mort Andriamanitra nefa ny tena andefan'i Jesosy mba handrovanao fiainana mandrakizay zany hoe ho an'ny satana dia ny olona tsirairay avy dia tsy maintsy mifanena amin'ny mort fanasian'Andriamanitra pont invisible zay le grâce tena hoe zay le grâce Jesosy no nanamboatra an'io dia lasa fiainana lasa vie éternelle le izy au lieu de mitombe amin'le mort zany ianao dia lasa miakatra ohatr'izao dia tonga any amin'le toerana tian'Andriamanitra
atongavanao no izy le izy no jesosy le izy. Zay no mahatonga antsika tsy maintsy mifikitra amin'ilay tenin'andriamanitra. Zay no mahatonga antsika mifikitra tanteraka amin'ilay tenin'andriamanitra. Mety tsy hitanao eo ny eo le izy, misy mahazo eo ny eo, fa mety mbola tsy hitanao le izy, fa mandrosoa. Tsika nahare tsara ny vavolombelony neny Janiny na zay ary gaga tamin'izy azafady neny tamin'eny le tratran'ny AVC. dia ny état fizika raha hitanao ety ivelany dia ory izy ny professeur zay mihitsy teny professeur légume izy tsy mihetsika antanina tsy mamaly ohatrany hoe vaky be. Dia rehefa avy mivavaka nefa dia rehefa mijoro vavolombelona izy dia ny zavatra nahagaga tadidi noho ny hoe nametra tanana sy mivavaka ho azy. Dia nefa ianao raha mijery an'ilay atana dia hoe tena tsy mireconnaître anazy tsony ty raha matoty. Dia hoe akaikinao zay ianao zao raha nijery ny atany a dia neno akaikinao dia emprisonné tao anatin'le tany tao zany neny, satria le tany tao anatiny tao a mbola vela izy. Dans le coma dia tadidio tsara 50% mort 50% vivant. Le vivant indraindray adin'ny olona foana hoe ao anatin'ity olona dans le coma ty ny ka misy olona velona, fa ny olona tonga dia mahita hoe dans le coma maty io e, esory amin'izay e, débranché hoe. Ianao kristianina mahasahy mametra tanana andreny hoe tsy maty io satria le ao anaty micrie au secours. Le ao anatiny ao tsy fantatra e, olona andeha ho any amin'ny enfer izy sa olona andeha ho any amin'ny ciel. Ary aminao zany le pouvoir tena akaikinao hoe tandremo ty manaraka ny Kristy ty. Ampatahorako mihitsy nareo satria plus ianao mahafantatra ny Kristy plus miakatra ny responsabilité anao. Plus tsika mandroso a fa plus miakatra ny responsabilité anao satria plus ianao mitombo fahalalana dia plus misy responsabilité be da be eo atsoroka ao. Tsy fampitahorana le izy fa fafinaretana koa satria rehefa mandeha araka ny lalàn'Andriamanitra ianao sy araka ny lalàn'Andriamanitra dia mahita fahasoavana, mahita miracle signe sy prodige ianao. Fa plus ianao matahotra misy an'izany ampianarana dia alao zay le hijana le kristiana tsotsotry reny any paster. Zay le mahatonga anao tsy mahita ninina mihoatra mihitsiny. Fa plus ianao mahasahy mandroso, plus ianao manana audace, plus ianao mahita vokatra. Amen. Tsika le mandefa SMS hoe intercession an'olo reny, nareo mivady koa zao vavolombelona le tonton anareo le tany la réunion le dans le coma. Ny fo le olona tsy kristianina koa fa niara-mivavaka tsika. Tena akaikinao finoa tsy mijery ohatrany ahoana andefasy sariny hoe ary fa tsy mandefasy sary aloha le olona dia mifalia fa hoe tombavaka fotsiny hoe io le izy. Le sariny eny tenantenareo sérieux za mivavaka amin'ny olo ohatr'izany fa manimba le izy rehefa ohatra ka tsy miambina ianao satria le maso tonga dia miaffecté any ado anao, miaffecté any esprit anao, pensée anao. Vo daholo amin'izay tony mangovotra ametra tanana sy ametra tanana. Inona mivavaka tokony ataoko fa ny masina raha tsy mitsangana eo ty efa baraka ianao tsy mibaiko. Tena akaikinao mibaiko ametra tanana mara izy dia hositranyireny. Na mare feo anao na tsy mare feo amin'Andriamanitra hoe ataovy zao ataovy fotsiny aloha zay ao anaty baiboly, ataovy zay ao anaty baiboly dia ahita vokatra anao. Amen. Neny anisan'ny foaziny olona tao anaty foaziny Jesosy tao anatin'ny coma fa teo tsy haiko 4 na 5 teo no olona tsika miaraka, tena hoe tsika miaraka, filoantsika miaraka tao anatin'ireny intercession ireny ny fo foana le olona. Tena akaikinao hoe mbola hita vato mitsangana mihontsy tsika. Olona firy tsika amin'reto zao, olona firy amintsika reto raha misy maty mitsika eo dia sametra tanana. Mety misy misaotra Jesosy ihany fa teo amin'ny fanatrehanao ny maty. Mety misy anangana vavaka ohatr'izany tena sura fa any izy. Mety programme an'Andriamanitra ohatr'izay izy fa firy ny olona tonga dia metra tanana tena atsoko amin'ny naran'i Jesosy ny hainao. Ilaina ny fahasahiana ohatr'izany zareo ilaina. Tena hoe ilaiko. Jereo voninahitra ny Jesosy. Amen. Io zao jereo avy any amin'ny filo kilometatra avy any Sergy tonga aty ary tsy tara dia tsy miala loha koa ho antsika jeune tara lava sady miala loha.
samy mijery ny tenantsika fa za tsy hanondro hoe izy. Verset 6, psaume 103. Verset 6, psaume 103. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Eto dia ahitantsika ny faniaretina tsy avy amin'Andriamanitra mihitsy. Tsy avy amin'Andriamanitra. Mety mitentsika hoe ahoana ary tao amin'ny Ancien Testament nandefa an'izao Andriamanitra. Tsiditra lalina amin'izay tsika aloha androany fa andao rotsokiditra ifantoka amin'ity zavatra ity. No teo tsara fotsiny verset 6. L'Éternel fait justice et il fait droit à tous les opprimés. Surligneo tsara le hoe à tous les opprimés. Tao anatin'io tsika. Tadio tsara fa tsika tsiraray avy ireo dia tao anatin'izay oppression Satana zay. Ary Satana tena tia mioppresse olona mihitsiny. Tiany mahita anao zay mahatonga ny fanahy masina ampianarantsika hoe avato a souffrance, avato douleur, avato a péché, avato a maladie. Tsy tafala mihitsy zany le soavaly fa dia soavaliny. Zay le fomba mety zay ngamba le fomba fiteny olona hoe soavaly mpampisavy. Fa en fait dia volo mihitsy le izy. Dia tanjony a ary amin'le antsana hoe mort. Afaka ianao androany, tena afaka ao anatin'izay tsika, tena afaka tsika mahatoky tanteraka mihitsy a. Hitantsika eto zany a, point anankiray aloha, Dieu n'est pas l'oppresseur. Matoa izy, matoa hoe Dieu fait droit aux opprimés. Dia tsy izy zany l'oppresseur, tsy possible hoe sady izy fait droit à l'opprimé dia izy koa l'oppresseur. Schizophrène akory izy. Fa matoa izy, il fait droit aux opprimés. Dia misy esprit hafa zany a miopprimé. Iny raha ohatra hoe amin'ny vatana, iny le ataontsika hoe esprit d'infirmité. Ny fanahy masin'Andriamanitra nefa Luka 4:18 rehefa nidina tao amin'i Jesosy dia hoe ny fanahin'i Jehovah natao amiko. Dia inona nataon'i Jesosy? Acte 10:38 ihany koa. Dia hitantsika tsara koa fa hitantsika ao fa Acte 10:38 raha isony vetivetika averintsika ihany vakina. Fa hitantsika koa fa Satana koa le oppresseur. Voalohany indrindra zany tsika mila mianatra fa Satana mioppresse atsika. Esoro ao anatin'ny saintsika izao fomba fiteny zao hoe sitrak'Andriamanitra zany andalovako n'ity aretina ity fa hanamboatra Andriamanitra. Tsia laingy zany, fitaka zany. Rehefa misy marary eo amin'ny ankonanao na misy marary manodidina anao dia saseo fa Satana zany tena kaikinao roay fa dia voly. Acte 10:38. Ensuite, Dieu a oint Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi faire? Io le nianarantsika. Atao inona le puissance du Saint-Esprit? Be tabe mitady onction. Pourquoi faire? Nefa tsy manao ny asan'Andriamanitra akory izy. Celui-ci a parcouru le pays en faisant le bien. Zay ny asan'ny Saint-Esprit. Et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable. Hitantsika eo a. Fa Satana ny eo amboniny maladie. Izy l'oppresseur. Averenao hoe Satan c'est l'oppresseur. C'est l'Éternel qui fait justice, c'est Dieu qui fait justice. Jésus était venu en faisant le bien et en guérissant. Guérissant et me rendre libre. Tout ce que le diable tenait en lien sous l'oppression du péché et de la maladie. Zava-be mihitsy zay zavatra zay. Nao zany nataoko hoe misy zavatra kely tsy bitika eritreretinao hoe tsy zavatra ty rangaha dia tsy kosa ve dia ivavahako amin'Andriamanitra. Tena kaikinao reo vao mbola retina dia mbola misy devoly foana ao ambadika. Ary ny tanjon'io devoly io a dia mitondra anao any amin'ny fahafatesana. Zay tadidio tsisy devoly isafosafo anao mandrakizay zany fa ny devoly hitanjona anao sy hitondra anao, hitarika anao any amin'ny fahafatesana. Zay no nahatonga an'Andriamanitra nandefa ny fanahiny a ho ao amin'ny mpanompony a sy ho ao aminareo ihany koa tsiraray avy mba hatonga antsika ho disciple de Christ. Ka tahakan'izay nandrahako azy ny andrahako anareo ihany koa misy izy a dia nitahaky ny asa zay ataoko ny ataoko ihany koa. Dikan'izay zay zavatra reheta guérison divininao anaty baiboly vitanao ihany koa tompoko. Fa any amin'izay anao le mila mianatra, mila mifandray amin'ny fanahy masina ianao a dia mila mahazo ny anjaranao anao. Dia zay anao le zay amin'izay Andriamanitra vao manosotra anao amin'ny fanahy masina dia mandeha ianao a faisant le bien et guérissant les malades. Parce que Dieu est avec lui. Jacques 5, verset 13 à 20.
Chaque 5, 13 à 20. Chaque 5, 13 à 20. Hitantsika tsara eto fa amin'ny baiboly dia tsy nosoratana ho an'ny olotsotra fa tena ho an'ny église. Jacques zany dia mi-adressé, il s'adresse à l'église de Christ. Chaque 5, 13 à 20, anaran'i Jesosy. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Tena kaikinao possible zany ny olona anankiray mety handalovany aretina. Teneniko mihitsy hoe mandalo le aretina. Aoka tsika reto miteny hoe maladi aretiko. Tena kaikinao any satana ny aretina. Fa noho tsy finoanao hoe dia nazakanao izy. Misy olona tenao marina ny pastera ka tsy anao ny le aretina witsy ana le aretina. Witsy ana le aretina. No tena misy ny teny anazy zany tsy anao marina ny mizaka le aretina witsy za mizaka ny aretina. Zaho avy ary analan'le aretina am'izay tenenao hoe ana le aretina. Tena sitrapon'Andriamanitra mihitsy ny io. Tsy sitrapon'Andriamanitra zany io. Tsy zany mihitsy ny azo fijaliana, tsy zany mihitsy ny azo fijaliana asain'i Jesosy hoe tsika. Tsy izy mihitsy zany. Anamboarany anao io tena kaikinao tsy izy zany. Tena hoe mba eritreretany hoe Esterana Joshua zanako na angalako ohatra. Mba hanamboarako azy dia ataoko marary izy. Tu sais, ah, c'est papa et maman qui m'ont fait ceci parce qu'ils m'aiment. Tsy normal zany. Raha marary io zaza io dia marary ny haiko. Raha marary io zaza io dia raha hoe tsy fantako zany le izy. Ny zanako aloha salama daholo mihitsy amin'anaran'i Jesosy, tena salama velona mihitsy ary tsy arary tsy mandrakizay. Fa zao raha sendra marary zareo dia zany marary, inona no tokony atao? Zao moa efa fantatsika hoe inona no tokony atao tena marina. Fa zany no tokony poser question fa tsy hoe avelao fa manamboatra azy Andriamanitra. Tena hoe za fisainana zany mba eritreretra hoe zany kohaka be ho le zaza ny tonga avany dia avelao izy maman fa manamboatra azy Andriamanitra. Zay hoe zany. Ozy izy ngamba le prof adala ngambo ty. Ka ahoana ny anakentsika an'izany? Raha tsy manaiky an'izany tsika, ahoana ny anakentsika hoe raha misy cancer ny olona anankiray dia hoe manamboatra anao Andriamanitra. Mampahery anao fa manamboatra anao Andriamanitra. Dans le coma le olona anankiray dia hoe ampaherezina le fianakaviany manamboatra anareo Andriamanitra. Tsia! Atsangano maty foazy le olona dans le coma. Zay ny fanamboarana, zay sens miracle zay mikitika amin'ny finoan'ilay tsy mino manodidina dia mahatonga an'ilay olona mino avy eo. Atsika aza miteny mihitsy, aza manipy fa zay fampianarantsika androany tsy Andriamanitra mihitsy ny mioppressé fa le oppresseur de Satan. Fa il fait droit, il fait justice à tous les opprimés. C'est Dieu qui fait ça. Vitany eo andao teny any hoe vitanao ny Jesosy. Efa vitany le izy andao tena aka ny tena zato isan-jato. Zaho tenareo fa na za mampianatra ary tsy mizara rehefa école de guérison, zako ny tena maka ny anjara koa. Eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsisy hoe efa ny anazy efa feno. Tsia, rehefa tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia atao hoe ohatran'ny manao hoe je fais le plein. Tena tena hoe je fais le plein dans la présence de Dieu. Ny olona tsy mahay manaroatra ny présence de Dieu, ny ataoko hoe olona tena kentrina indrindra, ohatran'ireo seza petrahanareo reo présent foana isaka sabotsy. Tsy tonga nareo dia efa eo reo, mialatsika eo reo, matory eo reo raha alina. Tonga tsika amin'ny sabotsy, eo reo. Fa tsy miova. Zay le religion. Ny olona reo vao tratran'ny religion, tratran'ny l'esprit de religiosité, dia zatra fotsiny tonga ao dia eny. Inona indray zao miteneny momba ny guérison io? Averindray zao le Esaïe 53:100. Efa haiko zany pastera. Le ho amin'ny pastera mihitsy zay foana no ohatry ny tenitenenina io. Oui! Ka izy tiako le izy ho velona ao anatinao satria izy tsy mety mamaka mihitsy. Mandavaka ihany, ako mandavaka ihany, ko manondraka fa tsy mety miakatra. Aika ny ianao ka lalorona le tany avy eo.
asianao dal asianao marbre satria bogosy kokoa anytsika le izy le mamoaka avanina tany le mivoaka avany le mitrebona avanina tany iny le migerme avanina tany le tena iny le izy manomboka mita amin'ny olo am'izay le fruit ake zao zany le vokatry le école ake zao zany le vokany tsy mihinana pilule ntsony ianao tsy mandeha pilule ntsony ianao za tsy mandeha pilule ntsony za tsy mandeha pilule ntsony satria isaky ny fanatrehan'Andriamanitra je fais le plan de la vie divine zany koa ny afahako rehefa mametra-tana marara dia sitrany reny zany koa mahatonga anareo rehefa mametra-tana marara nareo dia ho sitrany satria plan nareo zao dia rehefa mivoaka nareo tsy hoe siphonné akory any ivelany any siphonné zany hoe tsisy tsony fa satria le fanahy masina miaraka ohatran'i Jesosy nandehandeha teny rehetra teny dia nahazo ny anjara ny olona ianao koa mahazo ary ianao koa izara amen mba reto mba tsy école de solution andreo fa mba solution ho an'ny olona 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 zao tontolo zao ny fantany dia hoe minao vao misy marary so ihany fa nisy ny carte verte tsy ataony carton rouge tsy ataony fa carte verte ny avoaka inona le carte inona le carte vitale lafo be le fanafody so ihana fa manana carte verte tsika ery manolotra le izy amin'ny dokotera manana tsy maninona na 100 € ary vita ny fameo satria ianao dans la souffrance dans la douleur miatra aminao le izy dia hoe ao alefaso vavolombelona zao tamin'ny anisan'ny vavolombelona zao tamin'ny raha le 8 octobre iny dia zay alohany nandehanany teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tamin'ny 8 octobre iny dia diagnostiqué hoe ny thyroïde mila didina tsy mila ny didina le izy fa vavaka atao anatin'iny fanasitranana iny pendant le nizara telo ny partie farany ny asan'ny pasteur rehetra teo latsinainy izy nandeha nanao contrôle avant le fandidina dia arabo tsara ozy izy le zay tsara tenen'le ramatoa arabo le nanao an'le radio dia izy hoe fa inona ny fanafody no haninao mipotsipotseriny izy ny tenako nararindray izy le tenako zay mipotsipotseriny tedaviny le izy tena kaikinao tsy ahita tsony izy satria efa nongotana Dieu a fait justice à tous les opprimés ny opprimé an'le zanany vavy le izy dia nongotana le aretina dia tsy hita toy izay raha fihinana ny fanafody no haninao inona traitement nataonao satria 8 octobre iny 8 9 10 zany izy miverina natao an'le izy ho didina tsy hita le izy inona le traitement mosy izy domasy tsy afaka nijoro vavolombelona lava be izy fa afaka ary efa Andriamanitra manafaka dia afaka tokoa tsisy tsony le izy mandrakity andro verina atao amin'le Jacques 5 tsika quelqu'un parmi vous est-il malade verset 14 qu'il appelle les anciens de l'église fa maninona ny ancien de l'église ary natsony satria ny ancien de l'église censé efa fondé sur la parole de Dieu satria ianao rehefa fondé en parole de Dieu dia tsy mijery amin'izay hoe inona maladie ianao raha tsy fantatrao ny anaran'le maladie tsy rarahinao zany fa de toute façon ianao manana ny anarana avo indrindra sy mahery indrindra andolian'ny fahefana rehetra izy anarany Jesosy dikan'izay na tsy voateninao ny anarany hoe kizikizakzoa tsy raha itsika ny anarany fa esprit d'infimité sort au nom de Jésus et ne revient plus un point c'est tout vite metra ao tanana izy solomenaka lasa mivoaka mety tsy be da be ny manontany ary izy tsy tonga dia nitsangana teony eo paster na ianao koa mety anontany fa atao tsy nitsangana akory le olona aza mahandra aza miandry an'izany asa ny fanahy masina amin'izay avy eo iny satria zao voasoratra marika 6 marika 16 tsika indraindray tsika lasa faussé tsika indray Andriamanitra nefany finoana fotsiny takina amintsika marika 16 ane jereo Marc 16 manomboka verset 18 ils saisiront des serpents venimeux celui qui croira eux
Alors, je vous verset 16, Marc 16, 16. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. 17. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents venimeux, ou s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades et ceux-ci seront guéris. Seront aussi, hein? Donc, seront guéris. Ça veut dire ton nom, hein? Ils vont imposer les mains. Enfin, ils seront guéris. Ça veut dire l'instant l'instant T, instantanément, dans 2 jours, dans 3 heures, dans... Tiens, non, parce que vous impose les mains aux malades, mais ils seront guéris. Ça veut dire ils seront guéris. Maintenant, j'ai confiance en tes mains. Moi, je crois en ton nom, Seigneur Jésus. Je vais imposer les mains, tout en sachant qu'ils seront guéris. Verset 19. Après leur avoir ainsi parlé, le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allaient proclamer la parole en tout lieu. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait leur prédication par les signes miraculeux. Qui l'accompagnait? Qui l'accompagnait? Manaraka. C'est mine. Tenu que non manaraka. Zany hoe mandeha manao izay ataony aloha sy ny tokony ataony mino. Dia manino manaraka le izy. Tena kakanao manaraka kay le izy. Les signes zany manaraka. Ka les signes izy produire les signes les croyants ve tsy e. Le onction ve tsy ataoko le onction koa fa Jesosy io voasoratra zany. Le Seigneur travaillait avec eux. Tsy hitan'ny olona intsony le Seigneur, fa le Seigneur par les signes qui les accompagnaient. Et le Seigneur est avec eux. Le Seigneur est réellement avec eux. Ça n'a pas été mba ino sy ankina amin'ilay tenin'Andriamanitra satria misy voka ny finoana ao an'Andriamanitra. Mba eritrereto hoe tsika reto milaza fa kristianina, tsika mino fa Jesosy ny kapohana ny daroana natao daholo ny flagelena tamin'ny lako isan-karazany a. Mahafinaritra hoe mijery amin'ny passion du Christ dia mitomany miaraka amin'ny mouchoir eraka amin'ny paquet. Tsara. Fa raha vao tsy hainao l'essence-ny a, ça sert à rien. Tady mandà mouchoir fotsiny. Fa tokony l'essence an'ilay izy hoe tena voasoratra ao anaty baiboly tokoa hoe tena nikapohany Jesosy tahaka ny ohatr'izao ny torture nataon'ny Romain anazy. Any izy tokony sens spirituel mihitsy any anatinao hoe fa maninona ianao Jesosy, maninona ianao tompony tsy maintsy nikapohana sy ny daroa. Nefa izy afaka niteny tamin'ny Pilaty face à face hoe zany raha ohatra ka mangataka ange 12 légions d'ange vitany raiky ny mandefa azy. Fa naninona ary tamin'io fotoana io tsy nisy ange nanaka anao ohatry hoe ia nanao ohatry hoe stop. Fa maninona tena nidaroana niaiky satria voasoratra ao anatin'ny baiboly Ésaïe 50 verset 6, Ésaïe 50 verset 6, natolotro lamosy koa izy natolotro. Zay le agneau anazy, agneau immolé, natolotro ny lamosy koa andreo mpitarika ao izy, natolotro. Fananina le izy. Noetiny les souffrances sy ny douleur, lasa honte de souffrance sy honte de douleur hozy izy Kristy. Nanitavany ary psaume 20 sy 22 amin'izay nanitavany ary tsy fantatra intsony satria hitantsika tsara mihitsy nantareko ary izy tsy nafeniko tamin'ireo mpanomiko bahoaka zany hoe ny poalina tonga dia nongotana maina be ohatr'izao fotsiny anareo misy volombavy ireny ao ngotana anankiray za anankiray fotsiny ary ny epileny ny Jesosy tonga dia barba mihitsy nongotana maina be ohatr'izao tsisy tsika anie zao manana an'ireny Nivea sy ny karazany ireny. Mas tonga dia maina be fotsiny rivo. Ara dia afaka azo finanitsika kely oui Jesosy zany tena nisy volombava. Nisy izy zany satria ny voateny ao hoe nanongo bahoaka azy nanongotra ny poalina. Tsetsatsetsaka fotsiny. Maintenant verset 14 c'est que les anciens prient pour lui en donnant d'huile au nom du Seigneur. Tsy maintsy misy anaran'i Jesosy foana teny kaikinao tsy maintsy misy anaran'i Jesosy foana. Rehefa mametra tanana zany anao a dia tsy maintsy misy anaran'i Jesosy foana hoentinao ao.
satria le autorité au nom de Jésus. Marc 16 hitantsika teo verset 15 la prière et la foi sauvera le malade. La foi de qui? Tena akaikinao la foi de la foi an'le ataontsika le finoan'le mametra tanana sa le finoan'le ametrahana tanana zay le izy tsy le finoan'le ametraha tanana fa le finoan'le mpametraka ny sauve. Dikan'izay ianao ao anatin'ny école de guérison vokisana tenin'Andriamanitra mihitsy fa rehefa metra tanana ianao ny andrasan'le olona fa raha nanam-pinoana izy tsy natory tsy hitanao teo izy marina anie zany andeha mangy hôpitaly olo zany ianao anambongana amin'ny hôpitaly tia miporta tonga ao anao dia olona efa tsy eo ntsony izy fa lasa dia ozy zanao dia ray natompo fa nino izy fa matoa izy mbola eo tsy amin'ny finoana izy zany fa mila mifinoanao izy amen asika le fomba fandehan'le asa matoa zany ny fianakaviana matoa izy ny antso avia ty dia ohatra ny fiatsonan'io ancien io satria par ta prière par ta foi tu vas sauver le malade. Ohatra mety misy zao miteny fona fa tamin'ny finoana nanako taloha dia ohatra zay ka tena mba nanam-pinoana koa hoe lazarosy ary maty kay finoana izy zany nanangana ny lazarosy finoana jesosy hitanareo izy misy toantsika diso be mihitsy ny amin'ny interprétation antsika satria tena enjana kosa lazarosy maty efa trano izy tena nitsangana izy ara maty koinana tsisy raisiny tena tsisy raisiny tsisy azona tena tsisy azo antenaina lazarosy tsony maty fa ny finoana jesosy no ny ilaina mba ny andrandra ihany jesosy hoe mba hiaraka hiasa amin'ny finoany marta efa maimbo izy zay efa trandro zay zay tsy tiany jesosy zay mahatonga azy manilika atao amin'ny lazarosy jaona petera jakob ndao fa tomasy ry filipe le ampy anay aseho anay ndra dia ampy anay zay tsy mety mino mihitsy ampy anay fotsiny aiza fotsiny za aloha tena ny finoany tomasy efa hainy jesosy tsara mihitsy za raha tsy mikitika azy tsy mino zay fotsiny anahy tonga dia fahitan'i jesosy tany amin'ny marka 5 koa izy zay raha diso tomasy tsy mety filipe koa lavitra anahy kosa fa via jaona jakoba petera ndao tsika hiaraka dada sy mamany koa mino satria nytenen'i jesosy mino fotsiny any dia nanaraka azy zareo tsy nieny jairosy rehefa tonga tao amin'le toerana amin'izay tsy nisy zavatra be dabe fotsiny tsisy zavatra be dabe natao tsony fa ho izy fotsiny jesosy zazavavy mifoazy vita tenakaikinao vita amin'ny film nankaiza ny aretina nankaiza ny lamor tsy hita satria misy fiainana teo tena akaikinao misy fiainana raha jesosy mivelona ao anatinao dia misy fiainana ao anatinao tsarovy amin'izay zay mahatonga anao nomena an'izay autorité au nom de Jésus zay sy le fahasahinana anatsika amin'ny alalan'ny fanahy masina hoe rehefa metra tanana ny marary dia ho sitran'izay satria rehefa metra tanana marary dia ozy isitsika teo ils seront guéris par l'imposition des mains mikrina ao anatin'le tanana le fanahy makany amin'le olona dia mandray an'le fiainana izy dia ninoninona zay maty rehetra ao amin'le olona maka izy miala tena hoe miala dia lasa velona amin'izay amen. Ny akabeazan'ny olona koa taty aoriana ohatran'ny sarotra aminy zany hoe ino ny guérison divine totale zato isan-jato zany hoe ny aretina rehetra dia rehefa mampianatra antsika amin'ny fanahy masina dia zao foana hoe ahoana ary ahoantsika mahasamina hoe voavela ny eloko dia manino ntsika ny tsy mahasamina ny aretina rehetra koa dia sitrana bonne question dia davida tany amin'ny psaume 63 ny angatsika teo izy satria izy efa nosoran'Andriamanitra amin'ny fanahiny tamin'ny profeta Samuel izy efa niteny fa mamafa ny eloka rehetra tena akaikinao hoe tsy vitan'izay fotsiny raha mino zany tsika hoe mamafa ny eloka rehetra izy satria eo anao le bebaka jesosy eo mifona aminao mamelanelo
tao daholo rehetrarehetra dia tena mitsangana anao faly hoe saotra jesosy tena sur manana assurance fa voavelany eloko ekaikinao tsara zay fa maninona ro vao miresaka aretina dia hoe eny sitrapony io le tanan'le chirurgien mihitsy angambany anasitra anazy tsia andriamanitra rehefa manasitra no anaty baiboly a tsisy ny tapahana tsisy ny didina tsisy ny nongotana tsisy jereo anaty baiboly eny jesosy ary maso zao efa maso efa jamba mbola sy ny fotaka ary tsy fotaka vita amin'ny rano vita amin'ny roro malisay mihitsy zany amin'ny olona jesosy ina koa ty dégueulasse ty zafady a ataoko mihitsy le fomba satria izy le fomba ny olona mahatonga ny olona tsy mahazo mihitsy satria ianao vao miditra amin'ny hôpitaly tonga dia dra fotsy ondana moelleux ny infirmière mitsara fanahy be tsy tena sura fa sitrana mivoaka vato tena kaikinao tsy voatery misy olona manana an'izay fisaina an'izay fa mirakitra lamba fotsy mivoaka avao maty tiako tenenina nanankina n'le fiainana izy tamin'ny maha olombelona le olombelona hoe ty zao raha napaka dia sitrana au fait sitrana ianao fa nitapahana marina zany marina hoe zany tsy marina sitrana ine zany ianao fa nongotana le izy jesosy nefa tsy manongotra fa manasitrana zany hoe raha nisy moa le zavatra eto na ty ampandisy sarakaty pancréas raha misy zany pancréas misy ilavan'andriamanitra an'io a dikan'izay raha marary ny pancréas ny olona resaka insuline resaka aretana diabète dikan'izay tsy tokony ho didiana tsy tokony hongotana ny pancréas anao amen na ny ampandisy tara ny any ampandisinao tsy tokony esorina tadidinao zany le nisy an'le crise nampandisy le nijoroka avombelona taminareo zay mihitsy ny confesseko matoa misy ny ampandisy koa tsy mahazo mialo zany ho minaran jesosy de confesse anao proclamenao zara nga tsisy dididiny zany a non tsy manaiky matoa nidiny jesosy ohatra zao tsisy tsy mahita nininona mihitsy anareo zany tsy soroko ny akanjoko fa ohatr'izay koa ny tenanao a tsisy diana point de suture dikan'izay tsy tokony didi zany ny teneniko anareo anko ho anareo zay mbola hiteraka ny vehivavy ho anareo zay papa ho futur papa koa ametra ao tanana foana metra ao tanana le zaza anatykibo izy dia efa tsofo rano amin'ny arameran jesosy ianao indray dia hivoaka somatsara tsisy ao anaty baiboly tsisy ny didina zany tsisy natao césarienne zany amin'ny olona izy logika be hoe sotran'andriamanitra fa natao césarienne oui sotran'andriamanitra sika fa tsy maty le zaza fa tsy sitrapon'andriamanitra zany tena kaikanao tsy sitrapon'andriamanitra zany sitrapon'andriamanitra mihitsy na dia aina avotra ary ny didina kibo le vehivavy anomoana le zaza ao sitrapon'andriamanitra mivoaka any amin'ny tokony voahany zaza tsofo rano proclame mivadanareo zalahy proclame koa ny kibonareo vehivavy a voakanareo normal hoe nitaranako rehetra mivoaka normal tsy sarotony zany rehefa miteraka satana daholo ny ao ambadika zany tena kaikinao satana daholo ny ao ambadiky ny karazany douleur sy ny souffrance ka satana ka ny douleur sy ny souffrance douleur sy souffrance zany atytsika na sy tytsika ka raha ohatra ka andriamanitra raisiko amin'le ampandisy teo nampandizy ny nanamboatra an'io ny volavolainy araky ny tareny sy araky ny endriny a nisy ampandisy a nahoana ny tadiavinareo tapahana ny ampandisiko tsy za tsy afaka langolangona hoe drapeau drap blanc dia blanc de tena propre be tena madio be ty saly ty fa manany ianao confiance fa atavavoaka tena kaikinao zay na voany asa mpanjakany Israely io a narary tongotra fa tsy nitady an'andriamanitra mihitsy izy tsy nitady an'andriamanitra mihitsy ny mpanjaka io reto tongotra ve hotsika hoe ganga tena super gangrène kosa angamba tamin'ny tompony tsy le any le problème satria andriamanitra nanao fanekeny nanao alliance tamin'ny Israel hoe za no andriamanitra mpanasitrana exode 15:26 za je suis le Jéhovah Rapha je suis le Dieu guérisseur
zay ny alliance tena kaikinao zay ny alliance zareo ancienne alliance zay a mpanjaka saka tsy nanaiky voasoratra anaty baiboly mihitsy a any am 2 chronique a mba mionany verset azafady fa na de narary mafy ary izy a de tsy mitady n'andriamanitra mihitsy nefa ny alliance le izy zaho zao tsy mahay mitsitraka alliance efa mifatatrao zao hoe misy fanafody fa ianao tsy mandray an'le izy zay ny problème atsika fantatrao fa anaty baiboly vita n'andriamanitra manasitrana naretina rehetra amin'ny alalan'ny finoana ny zanaka sy amin'ny alalan'ny finoana sy reconnaissance atsika fa vitan' jesosy ny manasitrana vakio le izy de hoan'le teny iaino proclame eo de hitanao le vokatra inona zavatra nitranga maty asa tsy fantako izy hoe very sa tsy very fa maty izy aloha maty n'olo aretina 2 chronique 16-12 misy an'izay tantara zay 2 chronique 16-12 ao zay navetivetika any izy maka lizy ndraindray veritsika fa izika hoe filambanina be zany atao zany hoe za zany de tsy maintsy mino za zany tokony tsy hinana pilule ntsony tongava arak'izay finoanao za zao tsy mihina pilule ntsony vady aman-janako tsy mihinana ntsony zay fotsiny le izy zay ny finoanay afaka mitsory vavolombelona zany koa nareo amin'ny fotoana anareo naran'i jesosy De Chronique 16-12, Amnaranzos, la 39e année de son règne, Asa tomba gravement malade. Et il souffrit grandement des pieds. Toutefois, même pendant sa maladie, il ne s'adressa pas à l'Éternel, mais seulement aux guérisseurs. Les guérisseurs, c'est Jésus, hein. Pas les guérisseurs, pas nos routes, pas nos fanafouti. Mampianatra atsika mifanahy masina mba hiarahantsika tsikekely amin'izany mifanahy masina ane tena simple tsy mitaky atsika izy hoe manomboka androany zany tsika tsiraray avy zao raisina anao tsisy mahazo mividy pilule ntsony rehefa ohatra ka mbola zay aloha hitanao fa mampety a tsy manino fa sahako miteny anao fa mbola misy mahery noho iny pilule iny tena kaikinao mbola misy mahery noho iny pilule iny jesosy ny anarany jesosy ny anarany ary izy rehefa manasitrana de zato isa njato 100%. Tsy hoe misoro fotsiny le douleur fa nesoro mihitsy le aretina de tsy miverina aminao ntsony hatramin'ny nanasitrana ny jesosy ana sinusite tsy hoe de mbola niverina kely ihany ny sinusite tsy non nefa anao mivaly nysoratra ambaravarana tsy mahazo miditra ntsony ny sinusite tsy mahazo miditra ntsony ary zasy ny taranako mihitsy le izy amen tsika mila manana audace fahasahina ohatrany foana na aiza na inona na inona ny tany tsy zay rehetra atao mene fantatsika tsara mihitsy fa miratsy ny fiainana eto ambony tany dia zay ny aretina mbola hitatsika hoe eritreretin'ny olona fa pire am'izao tsy d'ici 2 ans teninareo fa tsisy dikany ny aretina eritreretiny zareo hoe hienjana anao zao satria fantatra tana fa mesere ny fotoana dikan'izay tsy maintsy sereny koa ny douleur sy ny souffrance mba higaneny beaucoup ho any amin'ny enfer satria finoana mahatonga ny olona any amin'ny enfer tsy finoana azafady tsy finoana an'andriamanitra mahatonga ny olona any amin'ny enfer fa miankina izy batreto any ara ohatra hoe misy enquête exclusive zany de any amin'ny enfer le izy de tonga anao zany tsy teny an'le anaran'olona fa hoe misy olona tonga fotsiny tsy anozon'olona tonga amin'ny enfer hoe enquête exclusive de antanina le olona inona tonga anao taty za tena tsy nitenenin'andriamanitra mihitsy hoe afaka sitrana cancer fa za no tsy nanao an'izao de nefa rany matin'ny cancer nahatonga taty de misy miteny ery ambony ery hoe efa nomeko jesosy jesosy le miteny avy ery ambony ery zany mamaly hoe efa nomeko jesosy de iza ny diso le olona ny diso tsy mety nino hoe fa vitan'ny jesosy le izy de ohatr'izay na nampianarina ny fanahy masina atsika raha ohatra tsika ka mbola miinsista le aretina de mbola mireste le aretina tsy jesosy mihitsy ny diso satria efa voasoratra fa efa vitan'le izy efa 2 arivo taona lasa lavitra zay 2016 passé zany amen satria araky ny tantara nanomboka ny torina ny 0 de nanomboka tamin'ny
ny fahatongavany fany masina teto ambony tany zany teo mikotina le izy efa ile 2000 ans zany vita tena efa vita ny anjarako efa vita ny Jesosy a ny vidiny santé atsika tsiray avy sy ny guérison antsika raha ohatra ka vitany kotsina ndrasy atsika atao anatin'ny salut zany salut mividy atsika atao anatin'izay raha ainy manongotry atsika atao anatin'ny péché maninona ny tsy hainy ve manongotry atsika ao anatin'ny souffrance sy ny maladie reto a simple tena hoe simple mino verenao hoe mino Genèse 3 1 6 hitatsika tsara mihitsiny a Genèse 3 1 6 le péché entre dans le monde zany teo a par le péché de l'homme tsy tonga fotsiny ny péché fa niditra tamin'ny alalan'ny olona ny péché ary nanapozina ny taranandray manontolo ny péché Romains 5 12 tsy vakitsika io Genèse 3 1 6 io fa devoir de maison fa Romains 5 12 de Romains 5 17 vakitsika Romains 5 12 c'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort zany hoe eto aloha zany de vitatsika tsara fa ny péché ny tonga voaloha de nanaraka ny alolalana ny mort zany ny péché raisinoty zay et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché Romains 5 17 si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul à plus forte raison soulignons à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice règnent-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Amen. Théo, le péché, ni l'oulalana, la mort, t'étais ton vrai, ni obéissance en Jésus. Petit péché, désobéissance, ni obéissance en Jésus, tout de fienne, et même tout de fienne. C'est Jean 3,16. Azotsika fiainana be rabe fiainana en abondance le fiainana en abondance ny tadidro tsara fa ny fiainana maha olona atsika azy dia en abondance mitobaka verena mitobaka verenao hoe mitobaka zany hoe na santé anao zany dia mitobaka zay mihitsy mitobaka le izy tsy hoe au-delà ny 100% mihitsy ary zany satria mitobaka afaka manome ianao Jesosy miteny izy ametra tanana marazy dia hositrana reny ahoana ny anasitrana marazy satria mametra tanana misy transfert de vie olona efa hitanao zao fa légume ianao manana assurance fa anatinao le vie mametra tanana ianao dia mikorina le vie dia mipasy le vie dia azo le olona le vie raisina ampinoana le izy nareo aza matatahotra mihitsy mitondra bavaka olona dans le coma zany aza matahotra zany izy mpampiran'Andriamanitra moa miteny fa za tsy ataoko ohatra fotsiny le izy fa za tsy teny izy de toute façon izy anie efa maty any de toute façon izy efa maty zany hoe ianao zany tsy misagrave an'le izy fa mba au moins ianao zany mba ohatrany hoe midonner chance anazy mba hivivre indray izy fa za tsy teny an'izay zavatra zay fa tantareko aminareo fotsiny le izy oui maty 50% ary vely 50% fa ianao mijereva foana any amin'le sens hoe mbola vely ty olona ty atsangano iny olona tao amikomainy aza misalasala amin'izany mihitsy lehibe ny ao anatinao Timothée izy Paul lehibe ny ao anatinao lehibe tena hoe lehibe ny ato anatiko zany hoe na ohatrany inona ary ny aretina ohatrany hoe voniny aretina daholo manodidina ny immeuble anao ny olona anatin'ny immeuble zany tena voan'ny aretina daholo ka ianao rery sisa ny sa ndanany ametro tanana raha te hijery raha te ahitany zany hoe expérience ny vie divine miala ao anatinao zany ianao ndana am'izay miose mametra tanana dia hitanao zany fa velona daholo ny eraky ny immeuble velona ao satria maneny lehibe ny ao anatiko noho ny amin'izao tontolo zao averena lehibe ny atao anatiko noho ny amin'izao tontolo zao ka aza matahotra ny aretina zany mihitsy na ninona na inona aza matahotra aretina zany aza mijery rehefa ohatra ka tsy tatinao mijery azy akopio maso dia aminara maheran'ny Jesosy raisy ny fiainana satria zao dia maso mipitrapitra na maso miakatra ny hitanao tena gagneny le lamort ny attention anao dia iny koa anao fa paralysé le foi anao zay mihitsy ny tanjon'ny Satan zay hiparalysé an'le foi anao
adinonao daholo ny verset biblika rehetra hoe anananao ny autorité ny puissance ny saint esprit efa mandrakotra anao, adinonao daholo zany. E de hitantsika tsara mihitsy ao amin'ny marka 16 à 18 eo fa tsisy onction spéciale zany tena kaikinao tsisy onction spéciale. Andriamanitra de hoy izy andriamanitra izy le fait acception de personne, tsy mifidy olona andriamanitra fa voasoratra ao zao famantaran'izao manarak'izay mihiny celui qui croira ao izy ces signes miraculeux suivront. Ao anaty baibolinao zany nampianarina anazy zany de ampianariko anareo ihany koa satria tokony hanao an'izany daholo ny kristianina rehetra. Tokony hoa tena 100% kristianina rehetra tokony ohatran'izay Jesosy zay satria le Seigneur travaillait avec lui aussi izy avec eux de manaraka izy manaraka anao izy manaraka atsika izy. Amen. Tokony ifaliany zany isan'andro. Waouh, la vie divine est en moi. La vie divine est en moi. Je suis rempli de la vie divine. Zany tokony mampitsangam-bolo atsika mihitsy zany. Waouh, zany tokony ifalitsika. Na de hoe compte bancaire mbola tsy rempli. Efa rempli aloha anao la vie divine, mifaly aloha zay. Aina miremplir an'io koa. Tononiko zany aminaran'i Jesosy. Tsy maninona zany, avotritra zay anjaranao rehetra aminaran'i Jesosy. Matthieu 9, Matthieu 9, 1 8. Hitantsika eo fa ny fitreten'i Jesosy ny péché sy ny maladie mitovy, tenena mitovy. Zay le ningantsika tamin'ny voalohany satria mahay marbre ihany ny péché sy ny mort. Ny péché mitarika ny amina any amin'ny fahafatesana ary ny mort mitarika ny nofo any amin'ny fahafatesana. Any amin'ny fahafatesana le pourri zany any amin'ny enfer. Matthieu 9, 1 8 minaran'i Jesosy. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, eto remarquez tsara fa tsy le foin le paralytique fa le foin le 4 hommes tam'le mitondra an'le brancard ohatran'le tao am'le Jacques 5 teo le teneneny Janine. Le foinao takiny fa tsy le foin'le olona marary fa raha le foin'le olona marary ozy tsika le olona rehefa marary raha nanana foi izy tsy nilanao intsony. Dikan'izay raha misy olona marary koa eto ka anontaniana hoe tongava ty ametraha tanana aza miteny mihitsy hoe zany mino pasteur raha mino ianao tsy tokony mitsangana intsony zany. Fa raha mitsangana ianao mila an'le finoan'le pasteur ianao na mila amin'ny finoan'le apôstôly ianao na mila amin'ny finoan'le ametraha tanana ianao. Mazava le izy. Dikan'izay zay le miteniko hoe raha misy marary aty tonga de teneny hoe marary eto. Satria za tena mino mihitsy fa sitranin'i Jesosy androany. Oui. Sitraniny ianao fa tsy maintsy mila an'le olona iny aloha anao zany amin'ny fotoana iny de andana manatona iny de tsory hoe marary eto. Raisy ny anjaranao minaran'i Jesosy de lasa ianao mandeha. Puisque le izy. Il dit au paralytique, prends courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Zatra nahagaga. Izy paralysé de hoy izy Jesosy hoe vovelany heliko. Inona ny idirany vovelany heliko sy ny paralytique ako? Tsy memenina le paralytique kosa aloha. Fina ny zavatra nitranga. Verset 3. Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Satria ny amin'ny zareo zay ny mampalahelo amin'ny zareo amin'ny finoana jiosy ty tena mampalahelo zareo satria zao zareo mino ny David David ny tena amin'ny psaume 103 teo mamafa ny heloka rehetra tsy manasitrana ny aretina rehetra. Teto ny scribe mihitsy no miteny fa lazany fa blaspheme satria everiny zareo fa tsy vitan'ny olona mamafa heloka teny ny akaikinao nomen'Andriamanitra azy zao voatenin'i Jesosy rehefa nandray mifanahy masina ary Petera rehefa nitsofony de hoy izy ahoana izy na helokiza no avelakareo de voavely zany. Mazava zay ary na helokiza koa tsy avelanareo. Zay le teniko hoe manana responsabilité. Plus ianao manaraka an'i Jesosy plus ianao manana responsabilité. Fa tsy tokony atahotra responsabilité ianao satria le responsabilité amin'Andriamanitra de manafaky olona. Fa eto kosa de tena mihitsy raha tsy mamafa ny heloky ny hafa zany ianao io de tadidio tsara fa tsy voavela tokoa izy any an-danitra. De ao Matthieu 7 nefa misy an'izao raha tsy mamafa ny heloky
raha tsy mamela ny eloko ny hafa ianao izy izy dia indrainareo any an-danitra koa tsy mamafa ny eloka reo koa izy izy zareo tsara ampifamatorany foana le geste sy ny action sy ny foitsika mba tonga atsika raha tena minitsika dia manao an'le action approprié an'le foitsika ao tsika mazava dika zay raha mino zany ianao fa salamy ty olo ty vo ametrahako tanana tsy vitan'le action fotsiny fa mila manaraka le foi dia manaraka le signe miraculeux après amen ny jesosy rehefa niteny le tolo rery cet homme blasphème de verset 4 Jésus connaissant leur pensée dit pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs tena kaikinao zay le mauvaise pensée zany tsy finoana grave zany ake zany mauvaise pensée amin'andriamanitra ny tsy finoana dangereux zany ty zavatry ty mauvaise pensée amin'andriamanitra ny tsy finoana dia olona firy zany ny olona manana mauvaise pensée mety tsy miteny izy fa ny anaty tadio fa reto olo reto tsy miteny direct fa ozy izy hoe ozy izy teny au dedans d'eux ozy izy au dedans d'eux fa andriamanitra mahafantatra mivosy mahafantatra amin'ny ao anaty fo dia hitan'i jesosy le izy satria izy andriamanitra niteneniny tsara verset 5 car lequel est le plus aisé de dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche natao mitovy tsara le izy natao sur le même balance le izy lève-toi et marche zany hoe fanasitrana na tes péchés sont pardonnés dia jereo tsara ne tonga dia proof verset 6 or afin que vous sachiez que le fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés taky nomeny anao teo inonakakinao taky le nomeny anao teo raha nomeny atsika zany zay raha mino zany tsika hoe mamelanao ary vadiko ohatra miaty zany zay vady dia mamelanao ary vadiko na izy miteny anahy mamelanao raisiko zay zavatra zay za mandray hoe voavelany eloko izy koa tena midélivre mihitsiny dia tsy afaka manao mihitsy satana tsy afaka miteny zay tsy amela azy fa satria mutuel ny fanaovana délivrance sy pardon dia izy za afaka izy nanafaka dia maninona ary tsika rehefa mipéché tsy mahavita an'izay zavatra zay koa la même chose sotra delio le olona satria le olona oppressé delio le olona delio fotsiny izy zay ny zavatra satria menao le autorité sy capacité midelie olona ataovy le izy tena kaikinao ataovy le izy mety manomboka misery le izy fa ataovy le izy dia hitanao tsara zany ataovy mahita ianao rehefa manao dis aux Isnézés, coucou, tes péchés sont pardonnés, ça, lève-toi et marche. Alors, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Tout que tu as les paralytiques, juste, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Verset 7, et il se leva et s'en alla dans sa maison. Verset 8, quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Nous mélanisons le pouvoir, tsy niteny izy hoe cet homme fa aux hommes iza le homme hoe iza le homme hoe zany ery ve ay tsika tena hoe tsika nomeny atsika zay pouvoir zay atsangandro zareo sitrany olona Matthieu 10 nareo marka 10 Matthieu 10 any Matthieu 10 tena teneny mihitsy andana ozy izy mandeha am'ry tanàny ry nareo diovo miboaka atsangana maty etsetretretra momba ny arety verina vany ny 12 faly satria naneny na ny fanahy malota ro izy dia nanaiky anay noho ny anaranao ao tsika Lucas 7 48 à 50 Luc 7, 48, 50, Lucas 7, 48 à 50. Naranzos, il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à la table avec lui se mirent à dire eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Uno, ny guérison hoe zany tena comprise tsara mihitsy ao anatin'le rédemption. Inona le verset teo nanaovako le péché sy ny resaka guérison
mitovy mihitsy ny fitreten'i Jesosy an'le guérison divine, le aretina, le maladie sy le péché. Mitovy tsara mihitsy izy. En parallèle zany nandraisana an'ireo an'le verset anankiroa teo a. Amaranantsika ny lesona androany a, ty zavatra ty. Ny guérison tena comprise tokoa ve ao anatin'le rédemption. Oui mivalina tena akaikinao oui mivalina. Nombre 21 nahitantsika voalohany aloha, nombre 21 4 à 9 aty amin'ny Ancien Testament aloha tsika nijery. Nombre 21 4 à 9. Voilà, ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route, verset 5. Il parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Verset 6. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Verset 7. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Et Moïse pria pour le peuple. Verset 8. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque qui avait été mordu par un serpent et regardé le serpent d'airain conservait la vie. Amen. C'est l'autre ça hein? En parallèle au Nouveau Testament, Jean 3, 14 à 17. Jean 3, 14 à 17. Et quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. 15. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 17. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et relation Jésus, il est devenu péché à cause de nous. Il est devenu malédiction. La croix, il est pêche. C'est ma dans l'Ancien Testament, surtout dans de Moses, des images là, miroir, c'est futur, c'est wavy. Des Jésus n'a pas été réalisé, tam les l'année, sacrifice, vite en la croix. Des choses, à travers les crucifixions de Jésus, des afaka, mandray, voalohany indrindra sady mandray le salutsika mandray an'le guérison. Le salutsika satria tamin'ny alalan'le crucifixion an Jesosy tsika no niala le malédiction. Malédiction zany mifantsika eo amin'le azo fijaliana mandrakizay. Tsy miala eo tsony iny le malédiction fa le hitantsika teo fa le serpent d'airain le nanaikitra nanaparitaka mort de aveo lasa tsy maintsy nino le œuvre natao Mosesy naka an'le serpent d'airain natao teo amin'ny perche dia zay mijery dia sitrana le fijerena finoana dikan'le fijerena tena akakinao le finoana le fijerena hoe finoana ny dikany le fibanjinana an'le serpent d'airain tsy le serpent d'airain zany no inona fa le obéissance sy le finoana an'le zavatra nasain'Andriamanitra natao Mosesy zay le tena nazondrareo le guérison. Dia de même zany ohatr'izay koa ny azontsika guérison mijery tsika ianao zao tsy nahita tena kaikinao ianao hoe zao nahita Jesosy voakapoka tsy le amin'ny film tsy le amin'ny film tsisy nahita tsika fa ampinoany sambatra zay mino nefa tsy nahita mino tsika fa nidaroana sy nikapoka voarainy Jesosy zany zavatra zany zao kosa mino an'izay tsika dia ampinoana nandraisantsika an'izay guérison fa vita efa ela zay tena hoe mandray guérison mandray an'le guérison fotsiny anao raisina le guérison peu importe hoe le aretina peu importe ny anarany na hoe hatramin'ny ovina izy ny teo fa fandraisana ny guérison tsy angatahana mba say vomaka ny toerany amin'ny ray aman-dreny ny ankizy azafady
aotsika zay zany mila haitsika ray aman-dray tokony haitsika kristianina mihitsiny zany zay zavatra zay relation an'le crucifixion en jesosy a sy le zavatra œuvre natao mosesy tsy mahazo misaraka mihitsy zany ny guérison divine fa sy ny salut fa miaraka ireo raha ohatra ary ka tiatsika lefa lavitra ho ala izy a alohany Esaïe 53 de nisy ny Esaïe 50 resaka chiffre a de izay ny zavatra mitranga Esaïe 50 a voatarika sy nandray ny rofy sy ny souffrance jesosy aty amin'ny Esaïe 53 resaka momba ny salut zao zany ny zavatra nataony jesosy voalohany a de ny famonjena ny nofinao aloha voalohany indrindra fanasitranana satria ny corny aloha ny sofrira miporte an'le aretina sy ny souffrance sy ny douleur le corny aloha le corps physique aloha zay izy voateny amin'le azo fijaliana amin'ny fatsiana fa tsy ny vice versa misy manko ny nampianatra an'izay koa taloha koa tsika ohatr'izay koa mety nareo koa ohatr'izay hoe ny essentiel de ny salut oui essentiel ny salut fa zao nisy zavatra amin'ny fitain'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy talohan'le salut guérison divine le izy fanasitranana ty corps physique ty le izy iny ny salut an'ny corpstsika iny le tamin'ny 8 octobre nisy lettre de réconciliation nataon'Andriamanitra tamintsika ho an'ny sy esprit ho an'ny âme ho an'ny corpstsika ka tadio tsara fa na ny corps physique anao io ary ho an'izay nanaraka ny fandaharana question réponse maly 1 Thessaloniciens 5 23 24 1 Thessaloniciens 5 23 24 de tiantsika irrépréhensible esprit âme et corps fa maninona le corps koa nampidina atao satria tsika en est faite à l'image de Dieu tadio fa enao rery ihany no nandray izy a argile telo volavolaina sisan'izay teneniny hoe soit arbre soit fa ny olona ny volavolainy de souffle tsika rery ihany nazo ny souffle divin tsika rery ihany tena za rery nazo ny le za le olona zany le maha olona tsika amen zay no mampiavaka atsika 5 23 24 matoky efa nampisokatra masom-panahintsika zay tena nampisokatra masom-panahintsika zay ny amin'ny zavatra tokony ataotsika sy ny zavatra ny fahalalantsika zany ny fahafantarantsika hoe ohatrany ahoana ny puissance ny men'Andriamanitra ohatrany ahoana ny autorité ny men'Andriamanitra ty ohatrany ahoana ny puissance tena tsy voarefy le izy tena tsy voarefy aza refesina amin'ny zavatra tsy vitanao le izy hoe nametra tanan'Andry mararia ahoana ry olona iny ny sitrany nahoana ry olona iny nametrako tanana de sitrany aza mampose question hoe misy blocage tsy finoanao blocage tena hoe tsy finoanao blocage ataovy fotsiny le izy ataovy le izy zay mibaiko atao le izy de mahita vokatra tsika zao tsika hitsangana marana fotoana le anasanareo ahitsangana Andriamanitra mahery izy ainy ny zavatra rehetra isory izy akipio maso de tena tirao ny anarany Andriamanitra tsy natao tanaganao Andriamanitra tsy miake amin'olonanao Andriamanitra tsy mila tromben'olonao fitrasana manantena sandrato ny tananao de isory sandrato azadino ny bienferetranao taony teo amin'ny fiainanao raha ohatra na tsy marary ary ianao de izy nitazonanao anatin'ny vie divine raha marary ianao de mahatokisa fa izy manasitrana ny aretinao izy rery ihany mahay an'izany
seomenyorona fikasan nanantenai jesosy misotra andriamanitra hatramizay misy andriananao andriamanitra anao anyany jesosy misy andriananao andriamanitra anao jesosy efa vitanao ny zavatra rehetra tout est accompli ozy izy ianao anjaranay androany miditra ao anatin'izany accomplissement zany ka andrombanay andraisanay ny fanasitranana felo zato isanjatonay amen andriamanitra terinao sakana andriamanitra ianaranao aina mandraky izay andriamanitra ianao saotranao andriaman teneninao Moïse teneny izy zay teneninao Moïse jesosy zay teneninao Moïse amanitra hatramizay misy andriananao andriamanitra anao marina ianao jesosy angany inona hitanay misy andriananao andriamanitra anao tsy miovy anao mitoetry anao manesy anao am'izay tianao tsy miovy anao mitoetry anao manesy anao am'izay tianao halleluia tsy hitanay jesosy tsy mampiovanao andriamanitra ianao hatrizay karahatr'izay ianao ny any fahasomeganay ianao ny nahary anay anao zay eo am-pelatananao ny fiainanay jesosy inona hitanao misy andriananao andriamanitra anao tsy miovy anao tena miteny tokoa anao hoe izy le tsy mivoamaly anioro mandrakizay raha navitana nasisitrana zato isanjato izy raiso ny anjaranao raiso ny anjaranao raiso zato isanjato vitan'io sotra jesosy fantatra efa hainao ny zavatra rehetra tsy zavatra tsy hainao zany jesosy tena mino tanteraka zay ary tena mirekonay fa tanteraka ny fanasitranana zay vitanay zay azonay tamin'ny alala meurtrissure zay niatra tamin'ny vatanao jesosy androany andraisanay an'izany amin'ny anara-maherin' jesosy amen misotranao zay raha io misotranao zay ary mankasitraka anao zay jesosy mankasitraka feno anao zay fa ny anjara azonay androany tsy avelanay rombany satana ntsony satria efa le fidivinina ny anatinay satana sy reo esprit d'infirmité zay ao ambadiky ny aretina rehetra tsy ambininy eo amin'ny fiainanay intsony satria le zanak'ondry efa vovono anay le zanak'ondry efa nilatsaka ny rano anay manome voninahitra azy indray izay androany ianao le zanak'ondry tokana zay avy amin'Andriamanitra tsy sonny sakrifisy zay efa natolotra fa efa vita mamerina voninahitra vera sy mankalaza ny anarana manak'izay zany fa zay izao toy izao dia ianao jesosy sakrifisy vitanao ianao mpanjakanay ianao mpanjakanay
Tiraina tsy eo amin'ny famandrakizay ny fandrafona. Tiraina ny anaranao ary asandatra mandrakizay famandrakizay fandrafonao Jesosy. Zahay toy izao dia ianao Jesosy. Aretina firy moa nanandrakanjona taminay fa salamo izay no ianao satria ianao mpanasitrana ny aretina rehetra. Tsy ny dokotera nanasitrana anay fa nitsabo izy fa ianao no manasitrana anay ary ianao mbola anasitrana anay. Dia ianao ilay tsy miova maraina eo ary mandrakizay ny tiraina tamin'ny Jesosy. Toerany sy Jesosy. Seigneur, te bénissons pour ce temps que nous avons passé ensemble. Merci pour cette assemblée, Seigneur. Tu es un Dieu fidèle et bon. Et Seigneur, je te remets encore cette assemblée entre tes mains, Seigneur. Merci pour la guérison que tu as apportée à travers ta parole, parce que tu nous dis à travers le psaume que tu apportais ta parole et tu les guéris. Et Seigneur, merci Seigneur pour toute guérison que tu produis en ce moment même et que tu vas continuer à produire dans nos vies, Seigneur. Merci pour chaque personne ici que tu vas utiliser pour guérir ce monde qui est malade. Merci Seigneur. Fais-nous tout, fais-nous fnunatsalaya, fais-nous tout fatsapana, fais-le noir, fais-le en atnaï, kainon nous. Seigneur, je prie vraiment que tu convainques chacun ici, aujourd'hui encore, que comme tu as agi en nous, comme tu nous as guéris, comme tu nous as bénis, comme tu nous as remplis de sagesse, comme tu nous as remplis de foi, tu veux maintenant agir à travers nous. Amen. Pour remplir la vie des autres de foi, de sagesse, d'espoir. Je prononce toute bénédiction sur cette assemblée, Amen. Seigneur. Toute bénédiction. C'est toi qui remplis, Seigneur. C'est toi qui remplis, continue à remplir ce lieu de ta présence, Seigneur. Élargis, Seigneur. C'est toi qui élargis l'espace de l'attente de cette assemblée, Seigneur. C'est toi qui étends leur cordage. Merci pour ces serviteurs fidèles. Merci pour ces témoignages, Seigneur, qui nous font comprendre qu'il y a un prix pour la fidélité. Amen. Mais tu sais aussi couronner ceux qui sont fidèles. Et Seigneur, merci de cette inspiration que tu nous donnes à travers ces témoignages. Seigneur, ta parole nous dit à travers les psaumes que tu rassembles tes fidèles. Et Seigneur, plus que jamais aujourd'hui, tu rassembles tes fidèles parce qu'il y a une guerre qui arrive, qui est déjà là. Et tu veux nous utiliser pour amener la victoire, pour amener la paix. Pour servir, Seigneur, de cordon, pour rétablir, faire passer les morts à la vie. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Amen, amen. Alléluia, ma soutenu,
filazana vetivedica fotsiny ny boîte offrande iry amin'ny farany arivo an'izay posen'ny fanamasina araky ny zay apotsika zay amezatsika azy voninahitra Andriamanitra ray. Faharoa rehefa avy eo ny équipe amin'ny femme deux fois manao fotoana ao ambany anaovana covoiturage zany ny ao ambany dia mifanantona daholo ny vehivavy manantona ny taty mirindra isy organisena zany hoe iza makaiza ahoana ny transport any amin'ny taty any tany fivoriana androany dia tonga dia ao aorianan'izao fotoana izao anankiray ihany koa ny fotoanantsika amin'ny 31 décembre manantona ny pasteur 11 tsika raha hoe rotsika tsisy programme familial moa zany bien sûr dia manantona ny pasteur 11 fa avy eo za mandray ny info rehetra ny amin'ny manoratra anarana zany angalatsika ny salle hoe ahoana no isy organisentsika miaraka amin'ny tatiana mivamivady dia mba itsika mivavaka koa zany zay zavatra zay dia ny annonce moa zany azadiny mihitsiny efa larobia mifandarantsika esprit et vie ao amin'ny radio zany 20h45 dia ny question réponse mbola veriko any satria misy androantsika vao tavaverina indray ny question réponse rehefa zoma io vendredi 20h45 koa amin'ny web radio africaine question réponse zany hoe zay mety tsy azotsika androany zao mety misy manam-panontaniana zao mitsika eo fa tsy afaka mametraka dia raisinoty le izy dia amin'ny fotoana io misy zany ny question réponse zany hoe mandefa SMS nareo na manoratra amin'ny Facebook na mandefa mail amin'ny asovekany émission dia amin'io no malina azy zay ma question réponse azy zany rehefa zoma misy an'io dia momba ny école rehetrarehetra sy momba ny fandaran'ny esprit vie zany dia manao an'io question réponse io tsika dia apartao aza menatra raha tona nampianao ny tenin'Andriamanitra raha nanampianao reo émission reo dia mba apartao mba azon'ny olona fahasoavana ihany koa amen dia samy hita in'Andriamanitra tsika dia bonne semaine fa fahasoavan'Andriamanitra matoa zao fa fahasoavan'Andriamanitra matoa zao anareo ihany koa amen teritsika lehilahy mampiry-metana miaraka vehivavy mandamina ny seza miaraka amen. Ai Jesosy tompoko.